misaotra anareo nahatratra ny farany ary misy rehefa mifarana oatra moa dia misy afatra ho an'ireo mpieno radio viva ary afatra ho an'ireo malagasy izay miaino amin'izao fotoan'izao. Mandalo mbola mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Voalaza tao fa ratsy fiainga ny repoblika faefatra. Voalaza tao fa tsy mazava tsara momba ny ile parsa koa ny zavatra ohatran'ireny mila ny vahoaka mba andeha anambara ny heviny mitenenina aleo isokatra ny kiandra demokratia satria miexercer ny souveraineté ny malagasy sy mpitondra ao anatina zavatra ohatran'ireny tokony tsy ho sakatsakanana. Zany hoe miantso ny rehetra na mpitondra fivavahana na ny FFKM na ny société civile ireo malagasy matsapatena fa voakitikitika ny fiandrianam-pirenena tokony afaka mamosakevitra na amin'ny miaramila ary miantso satria amin'ny miaramila ny tandroka miaro ny souveraineté io tokony arovany Madagasikara fa tsy azo atao ohatran'izao. Ataovy mazava io tompoko fa misy zavatra sao dia mba tsirariny ny tsirariny ene manahirany manjary lasa eritreritra le vahoaka dia mahatsiaro tena voatositosika dia rehefa avy eo manjary ohatrany hoe to andeha hanongana indray tsy any misy tompoko tsy ny fieverany hoe hanongana foana ny rehetrretra mila stabilité fa aleo mba hisy transparence aleo azava amin'ny vahoaka dia aleo izy iteny.